savoir, chacun sa vie. Et à Madagascar, pour gagner de l'argent, nul besoin de créer sa propre entreprise. Au lieu de mendier ou faire une autre activité génératrice de revenus, il y a des gens, des hommes, des femmes et des enfants qui chantent des chansons évangéliques, qui chantent des chansons de louange à Dieu pour gagner de l'argent et aussi pour survivre dans la capitale de Madagascar, à Antananarivo. Mais bien également, on peut voir ça dans d'autres régions de l'île. Donc, ils chantent au plus grand plaisir des passants. De prestations a cappella ou avec des instruments de musique très simples, ils chantent merveilleusement bien. Donc, il n'y a pas une fausse note, mais c'est avec une harmonie bien placée. En les voyant chanter en mon chemin récemment, j'ai décidé que cette semaine sur Canal Austral TV, je vous emmène au cœur de la capitale de Madagascar afin de vous faire découvrir les talents de rue de Madagascar. Donc ce sera avec des témoignages et de beaux partages. Canal Austral, sans vous faire attendre, c'est parti! Lorsque vous vous promenez dans les rues d'Antananarivo, capitale de Madagascar, ou encore dans d'autres villes, vous rencontrerez souvent des gens chanter a cappella dans la rue. La plupart de ces artistes sont des mendiants et aussi qui ont une conviction personnelle. Pour le duo, Nir et Vun, chanter c'est de un pour gagner de l'argent, mais surtout un moyen efficace pour prêcher l'évangile. On les retrouve dans le jardin d'Antananarivo ou encore à Analakil. On va écouter leur témoignage. Dans le lointain, chantant ses pas, Jésus revient, il a promis, sa promesse s'accomplira dans la journée ou dans la nuit. Ramandru swatania, minuti miemuta, Dayandranya udeai tani teso. Zay aloha mpiravavy tapo. Raha ny tena marina telo zay ny tokony ho eto. Fa marary le ravavinay zandriny ity zany ravavinay. Dia nijanona any an-trano izy. Zaho moa vavy matoa. Dia hita zany vavy evo. Tsy eo moa le varavavy dia aleo tsy tononona. Dia Nir zany ny fiantsoana, Vony ny fiantsoana anazy. Ny tena fototra voalohany aloha sady fiterana no fitoriteny dia manarak'izany koa fivelomanay satria tsy manana mpamelona izahay. Samy manano teny izahay. Dia ny zanakay moa efa nitokantrano voafehan'ny vady aman-janany dia tsy azonao terena izy. Za tsy hoe tsy tia ny zanako fa ny zanako anankiray ekeko fa miantoka ny fatranoko. Dia androany nahazo fitahiana fa voatra tao an-trano ny salonako fijoroako vavolombelona zany. Tena mideran'Andriamanitra fa fahelanao andaliana ary zay mbola tsy tsarako ny dereto fa ozy le olona hoe aiza nanaterana ny salon anao dia any trano bongoko teto zay ankeo maraina raha fihevinay avy any Matasosy Ambatomena fa eto any Andranomahery. Fa indray andro zay efa tena tsy nisy nanotsaka mihitsy dia nisy nanome roa alina. Dia ohatr'izay koa ny ray andro nisy nanome ray alina. Ohatrany hoe tena zany tena hoe valim-bavaka goavana. Zany hoe misy zany no tena teren'ny fanan'Andriamanitra dia manome. Zao no ataon'ilay olona eto am-bavaka ao izy dia narosan'ilay izy. Dia tena entiny am-bavaka tokoa izay olona mitady vavaka amin'i Jesosy Kristy. Miary ho famarana anay an'izao dindinika nataontsika teto zao zany dia manasa ny malagasy rehetra aho zay efa ny Kristy tsy maninona fa zay mbola tsy any Kristy dia izy ane Jesosy ane akazy mba ho ao ambalany. Dia ny fanahy masina ane ho an'ny malagasy dia aoka tsika malagasy rehetra samy vavaka ho an'ity Madagasikara tsika ity. Pour vivre
sur la terre faut-il faire? Eh bien, aimez nos frères, puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main, Argentine, donnons-nous la main, Argentine, au Mexique, en Europe aussi, partout en Amérique, donnons-nous la main. La musique est un des arts les plus anciens, sans moyen d'expression. Le son a été donné à tous les humains et que tout sentiment vif cherche à se manifester par de son. Pour Dadaranji, 71 ans, la musique est une source de distraction, une passion, un moyen pour témoigner la bonté de Dieu envers lui, envers nous les hommes. Il dit, même si je suis aveugle, je peux avoir la paix intérieure, la joie grâce à Dieu, mais surtout la musique est un gagne-pain pour lui. Apprécions le beau partage avec Dadaranji. Eo tapitana tsirabe zay dia eo tsena sabotsy indraindray rehefa miakatra tamin'io dia arakaraka izay tiako ihany indraindray tamena indraindray ny Analakely Ambozatovo iny akaiky ministère fanatanjahantena iny dia indraindray ny Malakama dia eto ka zay dia mahatonga tsy mba tsisy misy sorisoro mpafalifaly e. Ny tenako mivavaka dia alohan'ny idirana eto dia mivavaka, alohan'ny ialana eto dia mivavaka, misakafo dia mivavaka, mangataka mpitahina amin'ny asa aman-draharaha dia tena tahin'Andriamanitra tokoa. Ary zay indrindra naporosihako ny olona hoe mivavaka fa mivavaka, manova zavatra mivavaka, ary mamahany olona samihafa mivavaka, mampiady misy mpiadana mivavaka. Nisy fianarana ataoko nianatra dia io fianarana io anisan'ny misy sekoly ny zava-pianarana matsy any Antsirabe, ary za anisan'ny tehana tany nianatra tany. Dia nahay an'ity akôrdeo ty za, mahay guitare, mahay piano araka le teninareo teo. Ny olona tia daholo ny olona e. Dia zay mihetsy fandeha ny olona zao raha misy miteny misy ny olona fa tena tia ny olona manome fanomezana amanany olona. Malala tana ny olona. De nos jours, grâce au développement des médias, la musique a la possibilité d'être diffusée, vulgarisée par les artistes et musiciens. Pour la famille de Rangina Soul et Marceline, la musique peut se jouer dans les rues, dans l'embouteillage, pour le bonheur des gens. Avec un tambour, ils dansent, chantent des chansons de louange et font aussi de la musique traditionnelle. Regardons leur spectacle à Nalamaïti. Fianakaviana ihany zay. Ny anaranay zany Razavy Marceline dia ny hira ataonay sady manao hira gasy zay manao hira filazantsara. 3 taona eo angamba. Maharesy lahatra ny manao an'izy zany mba mahavelona ihany izy sady mahasoa anay. Samy mianatra daholo satria ny ankizy mahita taratasy ihany dia samy mamaky dia samy mianatra izay hainy io. Tonga rehefa hira gasy natao dia lomako samy mangina tsisy olona mihitsy zany zay na milana anazy. Tonga hatrany Ambatona zaka zay atsira be, tonga hatrany Anjoro be zay akazo be, Moramanga, arakaraka izay tokony hatongavana ihany. Le manao hira mila akanjo montra zany fa tsy mila akanjo fohy. Karazany maromaro ihany izy fa tsy ho isaka. Raha hira gasy nataonay dia 5. Mora hira filazantsara dia maromaro ihany satria fohifohy le izy. Mahavelona le izy satria rehefa mba tsara zany ny tsena dia mahazo pesa zay mikady sara efa tena hoe mba mety. Mira sy mandihy, mira sy mandihy. Ny tena andehanana teny embouteillage zany dia zany mba metimety ny karama. Ny farisian-dahatra anaovanay an'le izy zany ny apatrapetraka nahasoa anay zany le izy sady nahavelona anay tsara mihitsy na taizara-panahiko le izy dia zay ny itiavanay an'le izy dia makasitraka indrindra tompoko.
On peut dire que toutes les musiques ont des effets psychologiques sur l'homme de façon collective. Selon qu'il est d'un pays ou d'un autre, d'un milieu social ou d'un autre, il y a des gens qui disent même que la musique est le médicament du bonheur. Par exemple, lorsque nos chansons préférées passent dans les rues, avec des gestes, on s'arrête naturellement pour les écouter, ce qui nous pousse d'ailleurs à suivre le rythme, à taper les mains, les pieds ou même à donner de l'argent en guise de récompense aux chanteurs. La musique de rue malagasy est le résultat des divers courants d'influence qu'elle assimile ou subit au cours de son évolution. Une culture qui comprend la croyance, les coutumes et le talent. La vie du monde pourrait être embellie et renversée par rapport à l'actualité. Bravo aux gens qui vivent dans la simplicité de leurs convictions, tout comme les chanteurs de rue. Souhaitons-leur un plein succès dans leur projet d'artiste pour qu'ils ne restent plus chanter dans les rues, mais pour qu'ils puissent aller loin. Et du coup, donc, pour finir notre émission, c'est avec un pur plaisir que je vais vous partager, je vais vous interpréter et traduire une chanson de livre des cantiques protestantes intitulée Ritumpuonitan Maina no Ituerako est jouée par l'accordéoniste de talent, l'accordéoniste de rue Dadaranji, ici à Anoussi. Ritumpuonitan Maina no Ituerako, Medina Reri Andonaina Wawanatko. Si aloka malakilasy no angataiko, fa hery monina hiasa sy hanavao ny fo. J'habite la terre sèche, que la rosée de la vie descende sur moi. Je ne demande pas une ombre qui passe et disparaît vite, mais une force vive qui va agir en moi et renouveler mon cœur. Je vous laisse bercer par ce beau morceau de Dadaranji, donc de l'accordéon de Dadaranji, tout en espérant de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce, je vous dis bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Ici, on dit à très bientôt. Pelume.